Manano mbola tsara, atsika tsarakaraiky zay manaraka ity fandarina za malaza ity tompolasy sy tompoavy. Iresaka ny tontolo ny fanehoan-kevitra isika satria ny mpitondra teny ny gouvernemanta mazava ho azy dia mitondra ny feon'ny fitondram-panjakana dia naneho hevitra ny sesisesy tamin'ny fahitalavitra sy onjam-peo vahiny tato ato ary ny tamina onjam-peo vahiny tany ampitan-dranomasina ny RFI no hitondrantsika ny fandarina amin'ity alina ity. Rehefa nanontany mpanao gazety izy ny amin'ny taratasy izay nosoratan'ny filoha Marc Ravalomanana, filoha teo aloha sady filoha nasionalin'ny antoko-tiako Madagasikara no filoha mpitarika ny rodibe mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara nakany amin'ny Prime Ministra ny amin'ny raha-matahora sy ny fanaka-tsakanana atao amin'ny timma sy izy tenany sy ny amin'ny fanitsahana lalàna ataon'ireo tompon'andraiki-panjakana samihafa ka nitakiany ny filoha Marc Ravalomanana ny tokony hanasasiana an'ireo mpanonana lalàna eo anivon'ireo tompon'andraiki-pahefana samihafa satria tsy manaja ny la neutralité politique de l'administration na hoe tsy fitongilanana ara-politika amin'ny fitantanana ra-panjakana dia nanana ny nambarana ny mpitondra teny ny gouvernemanta manoloana izay fanontaniana napetraky ny mpanao gazety ny RFI izany fa alohan'ny hitondrantsika ny lafim-panadihadiana dia hoentintsika ao anatin'ity fanehoan-kevitra ity ny sombin'izany resaka ny fanaovan'ny mpitondra teny gouvernemanta izany teo amin'ny mpanao gazety ny RFI izay mivoaka eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena mazava ho azy izany adevitra izany. L'ancien président Marc Ravalomanana a écrit au Premier ministre pour dénoncer des actes d'intimidation quand il organise des rassemblements de son parti, le TIM. Écoutez, moi je pense que c'est l'opposition, donc c'est tout à fait normal qu'elle dise ce genre de choses-là, mais je ne pense pas que l'ancien président ait été vraiment empêché de tenir un meeting. Très souvent, ce sont des gesticulations médiatiques ou de communication faites dans le but de se faire passer pour la victime. Par exemple, la présence des forces de l'ordre dans le cadre de ces organisations, c'est quand même plus pour garantir la sécurité, et c'est tout à fait normal d'assurer la sécurité parce que très souvent, ce sont dans des endroits où il y a beaucoup de monde, très populeux. Donc, il faudrait assurer absolument la sécurité. Ça n'empêche que nous restons attachés au principe de la liberté de tout le monde de tenir des réunions. Raha atao ny fampitinana dia ny amina hoe malalaka ny fanehoan-kevitra kanefa dia raha mpanohatra ry zareo hoy ny mpitondra teny gouvernemanta no manao izany dia lojika ihany izany satria dia misy ny kilalao tserasera raha ny nambarany ataony serasera ary miezaka ny hoe victime na hoe tratran'izay mety antso-jaizay ny antoko-tiako Madagasikara raha araky ny fanazavana iny nambarany tamin'izany ny aminy hoe toerana io vorovahoaka ary tsy maintsy arovan'ny mpitandro ny filaminana mba tsy hisiana lafin-javatra hafa ary noresahany koa ny aminy hoe tsy misakana akory izany ny tsy fahafahan'ny filoha Marc Ravalomanana tsy hanao fihaonana sy tsy hanana ny fahafahana hivezivezy eto sy eroa. Zay ny fanehoan-kevitry ny fitondram-panjakana amin'ny alalina ny mpitondra teny gouvernemanta satria iny olona iny dia tsy hoe ministry ny serasera sy ny kolontsaina mandehandeha fa mpitondra teny gouvernemanta noho izany ny hevitry ny fanjakana ankapobeny no resahany izany. Eny ary izay no hevitry ny fitondram-panjakana fa ny tranga dia tsy toy izay mihitsy ny zava-misy eny anivon'ny fiarahamonina iny satria raha iverenantsika toy izay efa nisy eo raha ohatra ka ny faran'ny akaiky ny raisitsika fa tsy andeha lavitra be tsika ny tany amin'ny hoe raika amby roapolo sy roa arivo tamin'ny fanehoan-kevitra izay nataon'ny antoko-tiako Madagasikara na ny RMDM fa ny tranga faran'izay akaiky ny raisitsika ohatra ny RMDM dia tsy beoririka dia tsy afaka niditra teo amin'izany toeran'izany. Tsy afaka niditra ihany koa teo amin'ny toerana izay nahafahany nanao fitsidihana tany amin'ireny faritany samihafa ireny ny filoha Marc Ravalomanana tahaka an'izay nandehanany tany Antsiranana. Ny sakanana tsy avela hiatrano tao amin'ny Magro tany an-toerana na dia izy tenany ara no tompon'izany toerana izany ary rakotra mpitandro filaminana izany. Tamin'ny Mahajanga dia tsy navela hankalaza ny faha-roapolo taonany ihany koa ny antoko-tiako Madagasikara na dia nikasana tanteraka izany ary niaraka tamin'ny birao politika sy ireo solombavamboaka ary ireo tompon'andraikitry ny TIM any amin'ny faritra sy distrika misy an'ny Mahajanga. No sakanana itoerana ary tsy navela hiditra tao amin'izany na dia efa nomanina tao aza ny sary aranty nandritra n'izany fankalazana ny faha-roapolo taona ny antoko-tiako Madagasikara tamin'ny herintaona izany sy ny vonina tao ihany koa ireo mofomamy ahafahana zany mankalaza ny faha-roapolo taona.
Ny tany Toliary dia endrika fanakanana ihany koa no niseho tany. Saingy tany moa zany dia nisy ireo rodibe nataon'ny vahoaka analikisa ka rava manoloana izany ny sakana nataon'ny mpitandro ny filaminana ka afaka niresaka tamin'ireo mpanohana azy ihany ny filoha Marc Ravalomanana. Ny teto Antananarivo dia rindrim-by niseho teto Tsibeoririka zay nisininy zay fidinana mihitsy aza nataon'ny minisitra telo mirahalahy ao anatin'ny gouvernemanta izay, ministry ny fiarovam-pirenena, ministry ny filaminam-bahoaka ary ny sekretera mpanjakana miadidiny zandarmarim-pirenena. De antony zavatra inona nidiran'izy ireo tena kanefa dia fifampiarabana tratry ny taona tahaka ny mahazatra no nataony ny antokotiko Madagasikara sy fanentanana ho ao anaty lisam-pifidianana. Talohan'io zany hoe niseho zay nokasaina ho ataon'ny TIM tany Talatamaty dia efa nisy endrika fanakanana zay nataony ny fitandrona ny filaminana dia amin'ny fanjakana ihany mazava ho azy satria vao maraimbe dia nisy andihana mpitandro ny filaminana teo alohany vavahady ny filoha Marc Ravalomanana teny Faravohatra ary teny Talatamaty toerana zay nokasaina sy noeritreretina hanaovana izany hetsika izany dia tsy afaka niditra tao amin'ilay espace nomana ny mpanohana ny antokotiko Madagasikara sy ny mpanomana. Raha noeritreretina ihany koa tao amina kianja iray teny Faralaza dia noravain'ny mpitandro filaminana zany tsy navela heditra mihitsy finanjo dia toerana tsotsotra teo ambadika teo ihany no nahafahan'izy ireo namory vahoaka dia naomby izany fihaonana izany. Rehefa nanolotra taratasy tany premier ministre lehiben'ny gouvernemanta ny filoha taoriany zany tranga ny CSS rehetra izany, indrindra ny taorian'ny tranga ihany koa tany Mahajanga, nambara ny endriky ny lalam-pandrenona, nambara ihany koa ny lalàna 2011-012 zay mifehy ny antoko politika ka hanana ny antoko politika tiako Madagasikara fahafahana hivezivezy sy hanentana ary hitondra fanampim-baovao zay tsara ho fantatry ny vahoaka na ny olom-pirenena amin'ny ankapobeny. Lilalala no miresaka amin'izany fa tsy isika akory no mamorona izany. Kanefa dia toy ny rano andamosiny ganagana manao ny mokondoha ny fitondram-panjakana tsy miraharaha izany dia asokajena mihitsy hoe terrorisme d'État satria mifangaro ao anatin'izany ny fanampenana ny fahafahana ho an'ny tsirairay sy ny fahafahan'ny antoko, fa ao anatin'izany ihany koa ny fanolanana ny lalàna ny lalam-pandroena na fantsahana zay ataon'ny fitondram-panjakana, fa ao anatin'izany ihany koa dia hoe tsy miraharaha izy ireo ny amin'izay sa tamin'ny fehan'ny filoham-pirenena teo aloha ary tsy rarahan'izy ireo ihany koa ny amin'ny hoe misy solombavam-bahoaka ao anatin'izany birao politika ny antokotiko Madagasikara izany ka na izy ireny manao tatitra na izy ireny mitafa mivatana amin'ny vahoaka satria solombavam-bahoaka ny Madagasikara de tsy niavin'izy ireo avokoa zany rehetrarehetra izany. Ka inona ary no hitranga sy ho ataon'ny TIM sy ny mpanohatra raha toa ka izay ny hevitry ny fitondram-panjakana. De ho tsy hevitsika raha ny zavatra nitranga teny anoloan'ny trano ny filoha Marc Ravalomanana teny Faravohatra rehefa nanontany ny fisian'ireo mpitandro ny filaminana manoloana izany trano ny filoha Marc Ravalomanana izany ny solombavam-bahoaka Emilien Ramosalama sy ny solombavam-bahoaka Fetra Ralamozafimbololona birao politika ny antokotiko Madagasikara de toy izao no valiteny avany amin'ireo mpitandro ny filaminana zay nalefa nanao iraka. Anatina cadrana patrouille fotsiny zay io ka patrouille journalière ohatry patrouille habituelle ihany io. Fa patrouille zany mission dynamique zany patrouille zany statique fa tsy dynamique. Safady. Miodina efa iodina mihitsy zay io misy lera. Patrouille zany tsy mipetraka amin'ny toerana anankiray fa mandeha. De mission dynamique amin'ny patrouille fa tsy mission statique. Iodina mihitsy zay io fa misy lera. Tiny antony hoe président Ravalomanana izy fa ao anaty cadrana patrouille habituelle zay io tompoko. Raha ohatra hoe ka personne assigné résidence fixe le olona zay zavatra hafa fa le olona tsy manintsy mihitsy dia asiana reo mijanona eto ela be eto. Raha ohatra indray nareo hoe miambina azy indray tokony mba ho fantatry ny any Mahazorivo izy hoe misy andefa olo ohatran'izao zay miambina ny président Marc Ravalomanana. Iny ny teny Faravohatra tsy nierina akory ny herinandro dia nisy tranga fanakanana ihany koa tetsy amin'ny Macro Beoririka. Tamin'izay fotoana izay dia nitondroiny ny solombavam-bahoaka Fetra Ralamozafimbololona ho ny premier ministre zay tsy légitime intsony sy ny gouvernement tarihany no manao ny fanjakazakana ary manao zay fanakasakana sy fampitahorana ny antokotiko Madagasikara izany. Mazava raha teo ny taratasy nalefa ny filoha Marc Ravalomanana tany amin'ny premier ministre lehiben'ny gouvernement mba haka ny andraikiny ary hanatsaratra izany fomba mamoetra zay mifanohitra tanteraka amin'ny lalam-pandroena sy ny demokrasia ary ny lalàna velona amin'ny fanajana ny zony tsirairay izany.
enoantsika indray ny tafafoy nataon'ny solomamoaka fetrara lamzafomololona tamin'ny tany reo filaminana. Tanànanay ty tanànan'olona privé ty efa miverimberina zay teny ohatrany hoe nareo no tatikotana sana ty tsy anareo zany le koa avery tsy tany filaminana fa nisy sokoana marzalampitondro avery le manty prime ministre very prime ministre tsy légitime prime ministre izy mieritreritra ianao fa tsy mifikitra amin'ny toerana misy mandrara fahalalahana fototra zay anananay amin'ny manty eo pasolamoaka eo mahatokom-panohatra eo mahatokon'ny tanàna satria amin'ny président ny tokonay zao toerana zao mandra-parovintsika nanao ohatr'izao efa nisy korotana ve atao fatariko anareo ny resaka fanaovako taminay efa nahita korotana ve nareo teto amin'ny toerana ty nanomboka 7 izay ny teto taky ny président Ravalomana nahita korotana izay mane ve ianareo efa tsy saiteny ireny rehetra ireny dia manamarika fa atahorana ny antokotiko Madagasikara matoa elingelelina matoa hampitahorana etseroa mba tsy hahafahan'izy ireo mifandray sy mifampikasika amin'ny vahoaka amin'ny ankapobeny kanefa anie dia lalàna no hampiasainy ny antokotiko Madagasikara teo anatrehan'izay fionany ampikatroka sy ny olom-pirenena izany ary manaporofo ihany koa fa tsy mpandroba tsy mpanakorotana ny antokotiko Madagasikara amin'ity sombotsara ao anatin'ny segondra vitsy ity hahitantsika taratra fa marobe ireo olona izay niaraka tamin'ny antokotiko Madagasikara tamin'ny zoma iny niainga avy tetsy magroberurika ho any amin'ny QGBL kanefa tsisy fandrobana tsisy trano mihidy tsisy tsena nidy tsisy fahampitehana fiarakodia sy moto ary tsisy olona naratra nandritra izany dia ampilaminana nataon'ny antokotiko Madagasikara ao anatin'ny segondra vitsy hitantsika amin'izao sary mandeha izao. Mipetraka ny fanontaniana matahotra ny iverenan'ny antokotiko Madagasikara amin'ny tsy fahombiazam-pitantanana ny fitondrana sy ny tsy fahombiazam-pitantanana ataon'ny mpitondra amin'izao fotoana izao ve ny mpitondra ka manomboka miantso any Dada Ravalomanana manomboka miantso ny antokotiko Madagasikara ny olom-pirenena eto Madagasikara mba hiverina ny fitantanana firenena ka gejaina tsy avela hetsika ny antokotiko Madagasikara hifandray amin'ny vahoaka. Raha ohatra ka no ambany no enina isan-jato ho dondrona ho resy lava inona moa no antahorana ana olona izay hiverina fa resy lava na enina isan-jato na hiverina ihany koa fa dondrona mampametra-panontaniana ihany ny fihetsiky ny fitondram-panjakana marina dia mifanohatra amin'izany zava-misy mahazo tanjaka ny antokotiko Madagasikara tadiaviny vahoaka naiza naiza alehany Marc Ravalomanana ary la enina isan-jato dia efa mifamadika satria enina isan-jato fomba nadroadrona ny mpanohitra izany fa enina isan-jato any mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao izay ketrehan'izy ireo ho avadika mihitsy mba hahafana indray mamerina doublon na triplon anatin'izao fifidianana ho avy izao. Zany no tena ambadika ty adevitra resahantsika ity matahotra kanosa ary lay fahavereza-pahefana eo an-tanan'izy ireo no olonan'ity fitondram-panjakana ity ka zay fomba rehetrarehetra tsy hahafahana miseho tsy hahafahana mifandray tsy hahafahana ihany koa mihaino ny fitarainam-bahoaka no ketrehan'izy ireo mba tsy ho tonga sy tsy hanatona ny vahoaka ny filoha Marc Ravalomanana sy ny antokotiko Madagasikara ary ny RMDM sy ny mpanohatra zay mitovy hevitra aminy kanefa anie dia tahaka izao ny fanehoan-kevitra nataon'ny mpanao gazety izay mbola tsy nahazo seza tamin'izany fotoana andrany fa tonga minisitra ankehitriny ary mpitondra teny gouvernement raha milaza ny resaka fanehoan-kevitra sy ny lalàna ary ny tokony ho andraikitry ny fitondram-panjakana manoloana izany fanehoan-kevitra malalaka izany. Fitakina io ary droit ny citoyen rehetrarehetra midina an-dalambe droit le plus absolu mihitsy zany droit de manifester zany droit et liberté de manifester tena zo zany ary aza donoina ao fa ny fianakaviam-be raisam-pirenena zay tena tsy mankasitraka ny coup d'état kanefa tena miteny mihitsy aizany droit ny olona himanifester adzao io zany inge le zavatra tiatsika resany zany le zavatra mahatonga na miteny anareo hoe ny adevitra apetratsika eto amin'ny firenena dia adevitra diso hoe mitsangana amin'izay le olona rehetrarehetra pikaramanady politika ireo dia hoe aza to avelo ny fitondrana efa visaka ny olona alao ny fitondrana iasy aza tohitohina ny fitondrana fa tena mijaly ny olona mbola misy nidina an-dalambe indray hoe
Normal be ny olona raha hoe tsy manam-pivelomana, tsy afaka mivela de tsy mihina-tsakafo, tsy misakafo ny tamin'ny sabotsy rehefa satria tsy misy vola fa mikatona daholo ny magasin zany matahotra fandrombana. Andraikitra ny fitondram-panjakana zany, andraikitra ny fitondram-panjakana zany ao anatin'ilay izy jereo amin'ny fomba tsy miangatra. Ny Voansa Ravalomanana ngerana ampidirinao tao Ambohijatovo, tsisy olona nikatona ny sokatra tsara daholo ny magasin rehetra na ny tena Ambohijatovo na ny tena Analakely, ary tena mazava be mihitsy hoe midira ao Ambohijatovo nareo fefeny ny mpitandro ny filaminana eto ihany nareo. Ary raha ohatra nareo matahotra hoe anao korotana ireo olona ireo, mazava be tsy mahazo mivoakato ianareo, ary rehefa tonga ny firavana maninona moa ny Voansa Ravalomanana capable mirava normal ngereo Macrobeoririka. Ko maninona kay tsy avelanareo anao ohatra Macrobeoririka izy raha eo amin'ny kianjana Ambohijatovo ny tedava. Anjarany rehetra ny tsakotsako tanteraka ve ary miaina amin'ireny teny nambarany reny ve ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao, indrindra ny mpitondra teny gouvernemanta. Anjarany rehetra ho isika no mitsakotsako fa raha ny zava-misy aloha de mifanohitra amin'izay eritreretana izy ireo fa tokony tena iainana amin'ny demokrasia izany. Ampilaminana ny tima rehefa manao zavatra, ampisainana ihany koa izy rehefa mirava amina famoriam-bahoaka zay ataony, ary mandrakariva dia hain'izy ireo ny mifehin'ny olony mba tsy hisiany zay hoe fikorontanana samy hafa izany. Kanefa ny fietsika atao amin'ny antokotiko Madagasikara amin'izao fotoana izao sy ny fanakatsakanana atao amin'ny sy ny filoha nasionaly zany antoko izany de mampirisika bebe kokoa hivoaka ny vala, ary mampirisika bebe kokoa hifandona ave ampitandro filaminana dia mikendry amina zavatra hafa indray reto fitondram-panjakana reto, satria moa izy efa mieritreritra ny hanitatra ny fahefany fa malaina hanao fifidianana satria matahotra ny fitsaram-bahoaka amin'ny 7 volana Novambra ho avy izao. Zany no entsika ampisaina ny amin'ny hoe Denis Severiany fa mandalo ny fahefana. Eritrereto any fa tsy ho mpitondra manjak'izay ny mpitondra fa mety ho mpanohatra koa rapitso, ary ny mpanohatra androany de mety ho mpitondra rafaka pitso. Izany ny atao hoe fahefam-panjakana, izany ny atao hoe fifandomiasa-pahefana. Ka mba hampiainana an'izany, mba hahatongavan'izany ho ampilaminana de mila ny fahatsapan-tena ny reto heverina fa mpitondra fanjakana reto isika mba handinika lalina zava-misy iainana firenena ankehitriny. Zany zava-misy, zany malaza, makasitraka tompolahy, makatelina tompofavy.